Matoanareo androany mahita an'ity horonan-tsary fohifohy foroniko ity an, dia na liana te handray anjara amin'ny efatsim-piofanana Mandela Washington Fellowship IALI any Etazonia na hoe sendra totona teto fotsiny dia mety hoe curieux na curieuse dia mijanona eto. Misy anton'izany an, mety hoe tsy natao anao ilay izy fa mety misy olona ao akaikinao ao, namanao, fianakavianao, olona fantatrao hoe mety hety na liana amin'ity efatsim-piofanana ity dia natao hozaraina ilay izy. Sosokevitra fito an, torohevitra fito moa zany an no andeha hozaraiko androany. Mety manampy anao raha ohatra ka liana amin'iny vatsim-piofanana iny ianao ahafahanao miomana amin'ny atota taratasy sy ny pitsopitso rehetrarehetra ao aorianao. Iza moa za ny tenako dia olona tsotra lany nandray anjara tamin'ny vatsim-piofanana io tamin'ny taona 2014. Mitovy amin'ny olona be dia be, mitovy amin'ny sasany aminareo izay mijery anazy zao hoe taloha nieritreritra hoe handrekako olona amanjatony amanjatony no andefa atota taratasy mitovy amiko. Tsy izaho akory ny olona tapaizina indrindra na mahay indrindra tao Madagasikara na hoe nanao zavatra be indrindra teto Madagasikara ka ho tafita amin'io zavatra io. Nanana aia betsaka tao anaty lohako tao satria nieritreritra ny tenako tsy ho izy loatra, nieritreritra ny tenako tsy navita ninninona. Misy torohevitra fito hozaraiko anareo ity zavatra ity, mino aho fa tsy anareo rery na tsy izaho rery no mitovy amin'izay. Mety hanampy anareo ilay izy, mety ihany koa tsy voatery izy rehetra nanampy anareo, reste izay hitanareo manampy. To dia adinotsoro izao fotsiny raha ohatra ka tsy nanampy anareo. Voalohany ary Tip number 1, feel free to reach out to people. Aza misalasala mandondoam-baravarana. Be dia be ny malagasy teto Madagasikara tena hoe lany nandray anjara tamin'ny vatsim-piofanana io. Natao adalaindra ny olona ireny. Za zao faly manokana mihitsy rehefa misy olona mandefa AMP, matetika moa zany ny AMP tsy hitako raha tsy hoe namako ilay olona amin'ny Facebook. Fa nisy fotoana tena hoe nanao fananiana mihitsy nijery message filtré-ako. Izany hoe na olona tsy namako ary dia hitako raha ohatra ka mandefa message tena be dia be ny tanora malagasy mandondoam-baravarana, mangataka fanampiana, mangataka torohevitra. Aza adino reto fa reny olona reny natao hanampy anao satria izy no ambasadora ohatran'ny hoe olona ny voantso zany dia isolo tena antsika malagasy tany an-toerana tany. Natao izy hanampy, natao izy hizara. Za faly manokana mizara rehefa ohatran'ireny. Aza misalasala mihitsy manontany ny zavatra niainany tany, ny zavatra mety hoe tsy nety tao anatin'ny dosieny na ihany koa zavatra nety tao noheveriny fa nety tao anatin'ny dosieny, tao anatin'ny atota taratasiny, zavatra noheveriny hoe plus na hoe na tsara kokoa angamba ny atota taratasiny mihoatra ny hafa. Inona no mety hoe lesoka ihany koa tamin'ny zavatra nataony tamin'izany fotoana izany, mety hoe torohevitra ahafahanao maka lesona, ahafahanao manatsara ny atota taratasinao. Mety manontany tenareo amin'ny fomba ahoana no ahafantarako hoe izy avy ilay nandray anjara. Misy lien alefako anareo ao ambanin'ity vidéo ity dia ao anatin'io lien io no ahitanareo hoe reto daholo ny malagasy nandray anjara nanomboka tamin'ny taona 2014 ka hatramin'izao taona 2024 izao. Dia aza misalasala. Tip number 2, act as if you were a police officer. Iny moa zany tipitany amin'ilay hoe manova polisy kely, manova be fanontaniana. Tsara ny olona curieux. Ny olona curieux manao liana foana no tena hoe lasa manana information na mahafantatra zavatra bebe kokoa no ny olona tsy manontaniana inona mihitsy. Betsaka ny olona azonao anontaniana raha ohatra ka raha hitanao ilay sosokevitra voalohany, ilay torohevitra voalohany teo ilay hoe manatona mainty milaly, izany hoe tanora efa nandray anjara tamin'ny vatsim-piofanana teo aloha. Raha sanatria tsy voavalin'ny zareo ilay izy dia mino fa tsy ianao rery no manana an'io fanontaniana tianao ampitaniana io, mety efa voavaly any amin'ny toeran-kafa ilay izy. Fomba anankiray mahomby ahafahanao mahazo valim-panontaniana izay tonga ao andohanao mikasika an'ilay vatsim-piofanana na mikasika ny expérience ny iainan'ny ilay mainty milaly na hoe ny tanora izay efa nandray anjara teo aloha dia ao amin'ilay FAQ. Misy Q&A zay, ohatran'ny hoe fanontaniana sy valim-panontaniana izay ao anatin'ilay roy. Alefako aminareo ambany ao koa ilay izy ahafahanareo mijery an'izay mivantana. Tip number 3, if you really like the fellowship, stop finding excuses for not applying. Fahatelo manarakarak'izay tena tianao ve ilay izy? Raha tena tianao ilay izy, raha tena hoe mafy be ato-ponao hoe wow, tena te handray anjara amin'ny zavatra io, tena efa ela ny naniriako andeha handray anjara amina karazana programme ohatr'izao, io misy izy io, inona no andrasanao? Aza mitady excuse. Matetika isika olombelona dia mahita excuse foana, tsy manana internet
za kotsy na internet tamin'izany fotoana izany fa ny sacre nandeha nakany amin'ny cybercafé mety hiteny ianao hoe tsy mahay fa vendrana be ny olona ifanandrina amiko ve olona ohatran'izao mety olona mahay be izay ny supposition anao fa tsy voatery akory izy hoe mahay na hoe nanao zavatra betsaka no enao dia enao no izy no lany mety hoe enao no natokana ho an'io programme fa tsy izy dikan'izany aza mitady excuse intsony fa tokoa dia hoe raha tianao ilay izy dia alefaso ny dossier fenoina atota-taratasy mbola manana iray volana ianao zao iomanana dia alefaso tsotra izao. Tip number 4, don't procrastinate. Torohevitra faefatra aza mangatakanjo reto eny za zany miteny an'izany fa anisan'ny olona tena atsoriko ny marina hoe mpangatakandro misy fotoana ilay izy efa mivoatra fa misy fotoana mbola teo hoe tafalatsaka ao anatin'izay fangatahana andro izay fa tsy mety ilay izy tena tsapako hoe tsy mety satria lasa mikorompaka zavatra tokony ho tsara lavitra noho ny nataonao amin'iny mikorompaka iny tena lasa hoe indraindray lasa faivandana na hoe médiocre dia izay no tokony hoe hialantsika zany manao an'izay zavatra izay koropatropaka tena hoe mandehana dia malaina fa rehefa mazoto tsy afaka intsony ozy ny tolo tena marina iny fomba fiteny anankiray iny dia aza mangatakandro raha mahita ny tia horonan tsara lefako izao ty ianao dia tena hoe mbola manana iray volana ianao zany hikarakarana an'ilay izy dia aza mangatakandro izao foana hoe maka fotoana na isan'andro ary nataoko hoe kamo be nenao indraindray kamo tena hoe tsy voatery mazoto hoe tena andeha hanao application andeha hanao le atota-taratasy ializa kamo be ianao indraindray mety hoe tsy inspiré amin'ny fotoana iny fa izao nataoko hoe fehezanteny iray raha vitanao androany dia efa félicité ny tenanao tohizo indray rapitso na hoe rehefa misy fotoana kely mihitsiko anatin'ny bus na ataoko hoe nandalana ary tsy haiko hoe rehefa misy fotoana zany ianao rehefa misy irika kely dia tsaroy hoe mila manoratra kely mikarakara ny dossier satria tianao an'iny va tsy mpiofanana anankiray iny. Tip number 5, show your real self in your application. Don't lie. And be specific. Torohevitra fadimy, fantaro ny tenanao dia iny fahafantaranao ny tenanao iny avohitra ao anatin'ny atota-taratasinao. Ny zavatra mitranga mantsy rehefa manao atota-taratasy ny ankabetsahan'ny olona dia tena hoe misomba lehibe izy tia tantarany zavatra maha-izy azy rehetrarehetra dia hoe za nanao an'izao, nanao an'itsy, nanao ary, nanao an'ity tary amin'ny toerana ry tary amin'ny anina. Rehefa tena jerena zany izy rehefa tena amin'ny farany dia io olona anankiray io tia tantarany zavatra rehetrarehetra dia lasa ngeda loatra ny ohatrany hoe lasa général be zany na hoe global ny zavatra mitadasika loatra zany ny zavatra zarainy ao anatin'ilay taratasy tsy ny tena hoe ratsy ilay olona manao zavatra be dia be fa tsara foana raha ohatra hoe focalisenao na ataonao spesifika ataonao tena hoe ataonao mazava tsara zany ny zavatra fomba tianao afantaran'ireo olona eo anao. Fantaro fa ny olona mamaky an'ilay dossier anao na atota-taratasinao iny zavatra vakiana iny ny impression voalohany ananany momba anao. Raha ohatra zavatra lava be ilay teneninao ao na hoe miparitaka be hoe ty olona ty tena nanao an'itsy, nanao an'itsy, nanao an'itsy, nanao an'itsy very ilay olona rehefa tena amin'ny farany hoe inona marina moa zany tena maha-izy azy an'ity olona ity satria ohatra sady nanao an'itsy izy nanao an'itsy nanao an'itsy dia tsy tena fantatra intsony hoe inona marina moa zany tena tiako andraisana na hoe tiako amaritana an'ity olona anankiray ity. Tsy ny tena zany hoe ratsy ny manao zavatra be dia be fa rehefa manao an'ilay dossier ianao dia fantaro ny tenanao ao anatin'ireo zavatra be dia be ataonao ireo inona ny zavatra tena mahaspesifika na tena hoe zavatra anankiray mampiavaka anao ary tianao avohitra amin'ny asa ataonao dia aza manao laza masaka amin'ny fahafantaranao ny tenanao manova honnête manova vulnérable aseho maha olona anao fa aza mandainga aza manao laza masaka tiako tenena hoe hyperbole na exagération indraindray misy olona tena mandainga ao anatin'ny atota-taratasy hita be ilay izy tena tonga dia vakiana fotsiny. Tip number 6, be bold and ask for advice. Torohevitra fahenina aza menatra mangataka fanampiana amin'ny hafa. Za manokana dia olona resy rahatra amin'izay foana hoe matoa nataon'Andriamanitra misy olona ankoatra ny tenako eto ambonin'ity tany ity dia natao hifanampy natao hifameno. Amin'ity atota-taratasy anankiray ity dia mazava ho azy moa zany fa amin'ny teny anglisy ny zavatra rehetrarehetra ho soratanao ao. Tsy maintsy amin'ny teny anglisy, tsy mazoto amin'ny teny malagasy, tsy mazoto amin'ny teny frantsay, mazava ho azy. Zany nefa tsika tsy tompon'ilay teny. Nataoko hoe miteny amin'ny teny malagasy indraindray tena mbola sahirana tsy hoe tsy fitiavana ilay teny malagasy fa tena hoe tsy za manokana aloha dia tonga dia tsoriko hoe tsy mahafeza tsy isan-jato an'ilay teny malagasy indraindray mbola misy teny frantsay kely tafalatsaka ao anatin'ilay izy manao vary amin'anana. Dikan'izany amin'ny teny anglisy ity zavatra ity aza menatra mihitsy mangataka fanampiana amin'ny hafa.
mangataka fanampinana mihafa-tsy ny teny akory hoe izy no asainao manoratra tena aloha ataoko mazava tsara tsy izy akory no asainao manoratra fa asainao manampy anao izy mamaky ny zavatra efa voasoratra ao manampy mame feedback na domberina mikasika ny zavatra nosoratanao tao mety hoe misy diso tsipelina ao tsy hitanao tsony zany rehefa ianao manoratra an'io misomba le tafiditra be ao anatin'le fanoratana ianao tsy tsapanao tsony hoe le tokony lasa laly le ohatra raha miteny frantsay mety hoe misy diso kely zany grammaire anao ohatra firafitra le fehezanteny tsy mazava tsara mety hoe misy andian-teny tokony tsy nosoratanao nefa voasoratra ao mety hoe misy point voasoratra ao nefa tokony ho virgule tsy haiko raha azonareo ny tiako tenenina zavatra tsy hitantsika tsony zany rehefa hoe tsika tena hoe tafiditra be ao anatin'ny fanoratana fa aleo kokoa misy olona hafa ankoatra ny tenantsika asantsika mamaky an'le izy eo tsy voatery hoe olona amerikanina raha manana namana ianao na mahafantatra amerikanina afaka maky azy na olona tompon'le teny tsy voatery amerikanina ihany koa dia arabasoa arabatsara ataovy proofreading averiny vakina hoe ty mangataka ohatran'ny hoe faveur kely fanampiana avy aminareo raha ohatra ka tsy manana namana amerikanina ianareo na tsy manana namana mampiasa ny teny io dia asavy jereny namanareo malagasy mety hoe mahafehy an'le teny anglisy ohatra izy na ihany koa mpampianatra anareo tao aloha tao mampianatra teny anglisy aza menatra mihitsy manao an'izany satria averiko foana ihany tsy tenintsika io fa teny pirenenan'olo-kafa dia tsy nataontsika zany zato isan-jato an'le izy ary tsy natao mihitsy homenatra hangataka fanampiana amin'ny hafa. Tip number 7, don't lose faith. Torohevitra fafito farany dia hoe manana finoana. Ny tiako tenena amin'ilay manana finoana eto dia ny hoe aza manao negatif na aza mieritreritra zavatra ratsy anam-boalohany. Matoa nataonao ilay izy aloha amin'ny voalohany dia tena zavatra tianao. Tiako aloha ianao hoe tsy manao raha ohatra ka zavatra tsy tianao ilay izy tena hoe mila ambony zany motivation anao na hoe risponao andehanao an'ity zavatra ity mila ambony be izay zavatra izay. Raha ohatra motivation anao hoe teo any États-Unis fotsiny aza manao fa raha ohatra ka tena tianao ny ao ambadika ity zavatra ity averenao an-taniana aloha ny tenanao voalohany indrindra hoe inona moa zany le antony voalohany tiako anaovana ity zavatra ity raha ho an-tenanao fotsiny le izy hitako hoe mbola maivana be zany zavatra izany ao ambadika le izy tsy maintsy ahitana hoe ho an'i Madagasikara nanaovako an'ity zavatra ity ho an'ny fireneko nanaovako an'ity zavatra ity ho an'ny olona anaovako soa no anaovako an'ity zavatra ity voalohany indrindra tsy maintsy misy momba ny hoe ianao foana ihany ao fa raha ianao za foana ny valiten'le izy aleo tokoa dia tsy manao fa izay reto manana finoana dia tadidio hoe raha ohatra ka anisan'ny olona nandefa tontatara tamin'ity ianao tena aloha ka tsy lany dia tsy voatery zany aza lasainao no se culpabiliser na manamelo tena hoe tena tsy aleha mihitsy zany tena tsy izy vendrana be zany tena hoe za mihitsy zany tsy nanao zavatra mba tsara teto amin'ity Madagasikara ity na hoe tsy haiko hoe aza manambany tena aza mieritreritra akory hoe ambony noho ny hafa izahay raha voaray nandray nijara tamin'ity vatsim-piofanana ity tsy izay le izy betsaka ny tanora tena hoe manam-pahaizana manam-pitiavana ho an'i Madagasikara mitovy amiko ary tena hoe tsara lavitra noho ny fahaizako na ny zavatra nataoko teto Madagasikara nataony nefa tsy lany izany hoe tsy voatery hoe tsy lany ianao akory dia tsy nitsinina ary tsy hanao ninina ary tsy havita soa eto Madagasikara misy foana ny zavatra tena hoe natokana ho anao raha ohatra ka natokana ho anao ity zavatra ity dia za manokana mieritreritra an'izay hoe tsy misy mahasakana an'Andriamanitra tsy hanome anao an'ity opportunité ity raha ohatra ka tsy hito no mety aminao dia feno lalana reto ao aza malahelo aza tena hoe aza avela hoe anosika anao hiala amin'ny fitiavana anao zavatra ao Madagasikara ny tsy fahalanianao amin'ity raha ohatra ka sendra tsy lany ianao raha ohatra ka lany moa dia arahaba soa arahaba tsara dia hoe falohanao fa aveko foana ihany manana finoana hoe misy lalana ho an'ny tsirairay raha tsy hito le izy ity Mandela Washington Fellowship ity no lalana ho anao dia misy lalana hafa ao tena hoe ahafahanao manasoa manatsara kokoa amin'ny Madagasikara no izao izy amin'izao fotoana izao dia mirary soanareo rehetrarehetra reto dia mirary hoe tena hoe ahatanteraka ny nofinofinareo nareo tsirairay avy nataoko hoe amin'ny alalan'ity programa ity na hoe amin'ny alalana programa hafa na hoe tsy voatery mandeha programa ihany koa na mety hoe zavatra anankiray tena tsapozinao no izy tranga mba ahafahanao tena hoe misepanouir manao dingana ngeza be ahafahanao manao zavatra tsara ho an'i Madagasikara antsika dia mirary soanareo dia bye bye daholo